Marina fa isy ny fandarana manokana mikasika ity fividianana Amerikanina ity iarahantsika ny tokantrano amin'ireo mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra matv anivalo manomboka ny 7 aorian'ny fandarana koto manjato izay ny makasika ny vaovao fa ifadika kotsika ny pejy toekarena ratoka somary miarakramidina ny sandany ariary tao anatin'ny volana maromaro izay dia iova izany amin'ny taona hoavy raha ny nambarany gouverneura ny banque foiben'ny Madagasikara isy ny fanamaria toerana amin'ny taona 720 tokony ho maro toerana ny arary amin'ny taona 720 araka ny nambaran'ny gouverneur ny banque foibe Madagasikara na BFM Andriamato Alahery Veras Lofindraibe nandritra ny valandrisako amin'ny mpanao gazety omaly tetsy amin'ny foibe ny Etsetanina andraikitry ny banque foibe araka izany ny manaramaso ny fampihenana ny fidangany ariary ka hitazona izany mba hifanaraka amin'ny macroéconomie eto amin'ny firenena. Anamarika ny taona 720 ihany koa nefa ny famoahanareo fanampiana arabola sy fampindramam-bola maro samihafa avy amin'ireo ho mpiara-piombonatoka teknika sy arabola na PTF. Farafahakeliny 1,720 miliara ariary mifandraika amin'ny IPIP no endrasana amin'ny taona ho avy araka ny teti-bolam-panjakana 720. Misy karazany roa izy. Voalohany ny fanampiana ataontsika hoe don mihitsy zany zay ho avy inona dika zany dia miditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana zany regny don subvention am'izay fotoana zay dia manatsara ny fahefan'ny fanjakana manao ny asany zay le hoe manana espace fiscal supplémentaire izy zany hoe afaka manao investissement bebe koa izy afaka miassumer ny mission ny sur les aspects sociaux izy afaka manokatra école izy etc. Zay zany ny andrasa raha rehefa mandeha moa zany ny dépense amin'ny fanjakana aza dino fa ny fanjakana no acteur lehibe indrindra eto amintsika eto Madagasikara rehefa miodina tsara amin'ny fanjakana ka manao dépense tsara izy na ny amin'ny investissement na amin'ny fonctionnement dia mitarika ny économie malagasy zany mitarika azy zany amin'ny fanatsarana ny fahefam-mividy. Ny anankiray misy ny fampindramam-bola prix indray zany amin'izay fotoana zay io mantsy ao anatin'le resahantsika io nefa dia mila tandremana be dia be satria tsy hoe akory ny prix dia tsy maintsy averina ny dikan'izay dia ny dikan'izay koa misy zana-bola ny faharoa manarakarak'izay tsy maintsy mifanatsahana zany amin'ny arikarena zakatsika zany prix zany hoe tena vita le arikarena ve no mamerina zay zana-bola sy reny vola zay ao aoriana. Le hoe soutenabilité de la dette zay raha ohatra ka teny frantsay izy. Nilazatrany ny gouverneur amin'ny banque foibe fa tokony hanamafy ny fahatsaran'ny ariary eo amin'ny mida ny fahatongavan'izany vola be zany. Misy araka izany ny politika momba ny vola mba hisorohana ny voka-dratsy ny fikorotanan'ny macroéconomie. Noho ny fidiram-bola vahiny eo amin'ny sehatry ny lavanila sy ny famatsim-bola eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana rena-kibony tany no nahatsara izany ariary zany. Fantatra nandritra ny fotoana trany fa eritreretina ho nisy fahatsarany ny tahan'ny fandrosoana eto Madagasikara nandritra ny 9 volana voalohany taona 2020 ka manodidina ny 4 faingo ray isan-jato zany vokatry ny firoborobon'ny asa any amin'ny orinasa fakapa, ny asa vaventy ary ny asa fanamboarana.